Mahakasika an'ilay raha ambohy malaza izay tena malaza dia malaza amin'izao fotoana izao dia mbola mitohy hatrany moa ny fanadihadiana mahakasika ny mba ahafantarana ny tena marina amin'ity raha ny ambohy malaza ity ary araky ny hita hatrany dia nametraka fitoriana ireo fianakavian'Ny aramboina tamin'iny raha ny ambohy malaza iny ka napitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa neto isan'andro tsy ampendela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araky n'izay efa natsipiko zay dia mahakasika an'ilay raha ambohy malaza no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity nanolotra ampisolo vava ho an'ny mpitory ny Clémence Sirakotorsoa Alban ny vondrona ny fianakavian'ireo ny aramboina tamin'ilay raha Fanapoizinana teny ambohy malaza ny rahina izy ireo nametraka fitoriana ary efa henoina teny amin'ny sampana helikabe vava any gendarmeria teny fiadanana ny herinandro teo no efa fantatra fa hanambatra hery ireto ny aramboina ho fikatsahana ny marina manoloana an'ity raha nambohy malaza ity manoloana an'izay dia nitondra tolo-tanana i Clémence Raha sy Alban Rakotoarsoa nanolotra ampisolo vava izy ireo ahafahana mitondra an'ity raha ity eny anivon'ny fitsarana betsaka amin'ireo fianakaviana notsahy miteny noho ny tahotra sy ny mety antson'izay mahazo azy ireo matahotra satria mbola manana ny marary ihany koa hoy ny fanazavana nentiny Alban Rakotoarsoa tamin'ity herinandro ity hatrany nanamafy koa izy fa tsy hoe mijapy na manao récupération politique amin'izao tranga izao ny tenany fa amin'ny samy maha malagasy dia tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy etsankilan'izay nanaitra ny maro ary nanohina ny fo raha vantany vao nahita anyreto ankizy kely izay zanaky ny Tomily izay zazana velany moa izany mazava ho azy mitaky ny amoahana ny marina momba ny nahafatin'ny rainy izany hoe Tomily izay isan'ireo raiky amin'ny telopolo namoiny ihany vokatry ny Fanapoizinana teny ambohy malaza ihany koa izy telo mianadahy kely reto izay zazana velany tompokolahy Tomily tamin'izay raha nambohy malaza izay etsankilan'izay mitaky ny amoahana amin'ny fomba mangarahara ny valin'ny fanadihadiana ireo firaisamonimpirenena mitaky amoahana ny mangarahara mahakasika ny raha Fanapoizinana miseho amin'ny faritra maro sy toerana maro ao Madagasikara ny firaisamonimpirenena tamin'iny andro ny omaly iny mila esorina ireo tompon'andraikitra tsy nahavitan'izany mendrika fanodikodiana saim-bahoaka ny fomba famoahana ny vaovao mahakasika ny Fanapoizinana ara-tsakafo izy ireo hatrany fikambanana miisa 700 izao no nanao sonia izao fangatahana izao ary hoarantsika io moa notohiny ity fangatahana famoahana mangarahara momba n'ity raha teny ambohy malaza ity hatrany misy mpisolo vavavitsivitsy izay nanolo tena antsitrapo hanampy an'ireo fianakavian'Ny aramboina izay nametraka fitoriana faobe tsy hivina fa efa tafiakatra raiky amin'ny telopolo moa nisany namoiny ainy tamin'ny raha ambohy malaza ary samby mbola miandry ny hivoahany tena marina avokoa ny mpanarabavao rehetra amin'izao fotoana izao mangetahitany marina araka izany ny vahoaka manoloana an'ity raha nambohy malaza ity asa raha ahoana no mety hotohiny izy ity asa raha tena hivoaka marina ny tena marina manoloana an'ity raha nambohy malaza ity asa hijanona amin'ilay marina izay efa nolazainy ireo tompon'andraikitra hatramin'izay foana no hisy aoriany izay fitsarana atao amin'ireo rehetra izay voendrikendrika sy amin'ny fakanambava an'ireo rehetra izay voatontonona ao anatin'ity raha ity ao anatin'ity toedra raha nambohy malaza ity hatrany misy fotofoto ny toedra raha hoy Andrianarsoa Ando izay fianakavian'ny Fanilo tsy haiko hoe feno hasina ve no hitanareo amin'izao everiko tsy feno hasina zany io zandroko io narary io nandritra ny ray volana tao amin'ny asgera koa ho anareo izay milaza fa feno hasina io tongava mijery na amariny tsara mba ialana amin'ilay vaovao tsy marim-potitra mba mahaiza mijery aza dia faly ny hanakorontana loatra misy video ana zandroko sy ny sariny izay mbola narary nalefa tato iray volana zay ary izao izy mba tsaratsara koa mangataka aminareo mba tsy hanaparitaka ny vaovao tsy marina azafady indrindra tompoko fantanena mipetraka fa inona izany no tanjona amin'ilay fanaparitahana ny sary ambara fa feno hasina mbola ao amin'ny hopitaly faharoa
iza no mahazo tombotsoa amin'ilay fampisavorovorona amin'ny alalana fizarana vaovao tsy marim-poditra ho izy ireo hatrany. Etsy ankilan'izay naneho hevitra ihany koa Gotliba manoloana an'ity raha nambohy malaza ity hatrany sy ny fanapoizinana ara-tsakafo izay nisy. Efa médecin après la mort ny ankabeazany fepetra noraisina, haintsika hainareo mantsy ny mandray fepetra samihafa rehefa misy ny loza na voina, indrindra rehefa manomboka hendratr'hendratra ny opinion sy ny voaka samihafa. Raha ny lôjika tsotra aminay olo-tsotra izay matetika tsy henona dia mbola maro ny domy tokony hianjera amin'izao raha izao. Ny ao amin'ny fitsaboina omerta ve, ny ao amin'ny fikarohana sy ny fitsarana, ny tompon'andraikitra manao ny domy. Io ny fanehoan-kevitra izay nataony Gotliba izay nataony teny ankolaka moa ity fanehoan-kevitra izay nataony ity. Ao anatin'izay hatrany tsy tonga teny fiadanana moa ifeno hasina izay tompona aniversera natao teny ambohy malaza fa teny amin'ny hôpitaly no nataony fanadihadiana sy ny fakanambava azy tamin'iny andro ny afako omaly iny. Roa tonta ireo mpanadihady avy amin'ny brigade criminelle ny polisy anosy sy ny avy amin'ny sampana heloka bevava fiadanana ny zandary, ary mbola mitohy ny fanadihadiana mahakasika an'ity raha fanapoizinana ara-tsakafo ity sy ny fakanambava an'ireo rehetra izay voasaringotra ao anatin'ity raha ity hatrany. Ho an'ireo rehetra izay efa natao fanadihadiana kosa, misy ny tazomina amponja vonjomaika ary misy ny natao garde à vue amin'izao fotoana izao mandrapa hiandrasana an'izay fivoahan'ny marina sy fotoam-pitsarana an'ireo rehetra voatontonina sy voakasika an'ity raha ity hatrany. Izay moa no mahakasika an'ity raha teny ambohy malaza ity tena andrasan'ny maro arak'izany ny fivoahany izay vaovao tena marina manoloana an'ity raha ity, satria mangetaheta marina loatra ny vahoaka indrindra fa ireo tompokavana izay niaramboina nandritra izay ray volana mihoatra ny siny iny tsingeritaona teny ambohy malaza izay nahafatesan'olona efa raiky amin'ny telopolo be izao nanomboka ny fisininy aniversera iny mandraky teny androany. Ary andrasan'ny be sy ny maro ihany koa ny fisokafany fanadihadiana mahakasika an'ireo fanapoizinana ara-tsakafo rehetra izay niseho tamin'ny faritra maro manerana ny nosy, ka dia andrasantsika eo ara izay fepetra ho raisin'ireo tompon'andraikitra manoloana an'izany rehetra izany. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy, saotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trany ny abonneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa neto isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankatsitraka dia mirary soa.